afatsangana toko. Alleluia, Jesu Kristi tomboso. Alleluia, mati nefa velona. Alleluia, miradi muluna. Alleluia. Fuanani fasana. rehetra amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aroavy ary amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina, lailahy matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana, mahatratra izao Pasika 2024 izao, fotoana anankiray lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, atsiarovantsika ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, iombonantsika amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao. Kanefa iombonantsika FJKM ihany koa mibanjina ny lohahevitra hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Manasantsika ary iombona foamam-panahy amin'izao fampovavahana izao, dia rahantsika sy hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra, ny fiarahantsika mamaky ny salamo 120 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Salamo 120 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Aorian'izay dia nira 970 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ataontsika ho mpitsangana. Manasantsika ary ara-mitsangantsika hidera sy hanome voninahitra ny tompontsika. Iombonantsika ny fiarana mamaky ny salamo manao hoe: manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy avela ny bozobozany ny tongotra aho, tsy ho rendrehana ny mpiarona aho. Indry tsy matorona rendrehana ny mpiaro Israely. Jehovah ny mpiarona aho, Jehovah ny fiarofanao ny akavananao. Ny masoandro tsy mamely anao ny andro, na ny volana no ny alina. Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, iny miaro ny fanahinao izy. Jehovah iaronao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika ry havana, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay Andriamanitro. Dia lalao Andriamanitra ilay mpahary sy mpamorona anay, nandahatra tamin'ny fahendrena ny zavatra rehetra. Ary na dia no asoavinao sy ny tiavinao ary izahay,
dia nanao izay ratsy teo imasonao ary dia nomenao anay ny zanakao lahatokana mba hamonjy anay. Midera sy mankalaza ary mamevonahitra anao izahay, fa lehibe loatra izany fitiavanao izany ary isaorana ianao ny namoizanao ny zanakao. Midera sy mankalaza anao izahay, fa sitrakao ny nijaliany, ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, ny nahafatesany. Kanefa tsy navelanao hijanona teo amin'izany fahafatesany izany izy, fa rehefa afaka andro fahatelo dia natsangana tamin'ny maty mba ho velona indray. Midera sy mankalaza anao izay Andriamanitra, fa tsy nijanona ho tantara fotsiny izany, fa indro mbola iainana sy velomanay miaraka amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao, ary afanay mankalaza ny Paska amin'ity taona 2022 ity. Misaotra anao izay Andriamanitra, satria fantatray faramaro no naniry dia izahay reto no misitraka izany ankehitriny, ary dia isaorana ny anaranao noho ny amin'izay rehetra efa nomaninao anay, hanomezanay voninahitra ny anaranao. Dia raiso mba ho anitra kasitrahanao ary Andriamanitra izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao, ary dia ataonay ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Aoka iara-mipetraka ianareo. Ny liturjia amin'ny endriny faharoa no imbonantsika amin'izao fanompoam-pivavahana anio izao. Tonga amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra ary sika ankehitriny, koa mialohan'ny vavaka sy ny vaky-teny dia nira fa 7:100 ka ny anjiny voalohany ihany no tanterahantsika. Sika ry Jesosy Kristy be fitiavanao, ry Jesosy Kristy nandresiny fahafatesanao, misaotra anao izay no ny alehibe ny fitiavanao tokoa, no ty andro lehibe ity izay nomenao anay. Azahoanay mamaky ny teninao sy miaino ny teninao. Ny angatahanay nefa Andriamanitra dia ny fanainao masina no hitarika anay amin'ny fankatoavana izany teninao izany, ary ny mpanomponao koa izay hitondra izany teny izany sy hanambara izany teny amin'ny vahoakanao dia mbola ny fanainao masina no nolotsaina azy. Azahoany manambara ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen. Isaia 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Isaia 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'ny Tompo, Jehovah Andriamanitra ianao, ananatra anao sy hidera ny anaranao ao, fefa nanao zava-mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasa hatramin'ny ela sady matoko ny marina indrindra. Fefa nataonao tonga korotam-bato ny tanàna manda dia rava tokoa, ny lapan'ny fahavalo dia nataonao tsy vaniko tanàna. Tsy hatsangana intsony mandrakizay iny, ka dia ankalazanao ny firenena masika, atahotra-nao ny tanàn'ny firenena lozabe. Fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriana, fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny ainandro. Fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy, mamely ny ampihan-tany. Tahaka ny fandresinao ny ainandro izay mamely ny tany karakaina, no andresenao fitabataba amin'ny firenena hafa. Eny, tahaka ny amin'ny ainandro resy ny aloko ny rahona matevina, no andresena ny fanakorany ny olon-drozabe. Jehovah Tompo maro dia anao fanasana ho an'ny firenena rehetra. Eto amin'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrikela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrikela sady voadio tsara. Ary foanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra amin'ny firenena rehetra. Ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana. Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa tondro maso ny olona
ny olona eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no efa niteny ary olazaina amin'izany andro izany hoe indro any amantsika izay nandrasantsika hamonjy antsika indro Jehovah izay nandrasantsika dia aoka ho faly so ravoravo amin'ny famonjeny isika. Jaona 2:1 ka hatramin'ny 10. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina ka any amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaositra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakeny amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantany izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara-niazakazaka izy roa lahy ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika ny sitrika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo ary misara izay nafehan'ny lohany tsy mba mipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa indray ny mpianatra noditany aminy. Koritianina 1:5-10, ny 4:4-50 ka hatramin'ny 5:20. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no noresena ka leva. Antsika amin'ity Pasika 2:22 ity. Mialohan'izany ny hira 2:7 ka ny 1:1 sy ny 1:5 ataontsika eo am-pitsanganana. Aoka hiara-mitsangana isika ry havana. Tomoina mandrakariva ho amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny ten'Andriamanitra izay akanany hafatra ho antsika amin'ity fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao hanamariana ny asa mahagaga ny tanteran'Andriamanitra nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona 2:20 ny 1:1 hatramin'ny 10.
jaona toko faharoapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo zay fa narahantsika teo a ny vakiteny. Raha iverenana kely ny zavatra nambarany zany vakiteny ao amin'ny jaona toko faharoapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo zany a, dia misy toe-javatra nanaitra tamin'io andro anankiray io, ary toe-javatra nitranga maraimbe, mbola azo ambara mihitsy aza hoe marainalina. Ao marainalina misy vehivavy anankiray, Maria Magdalena no voalaza eo, nandeha niazakazaka nakeny amin'inona nakeny amin'ny fasana. Raha taty Madagasikara zany dia fantatro hoe inona ny atsonan'io vehivavy io, fa ninona ny tonatonana samy reny amin'ny fasana ity vehivavy ity. Rehefa tonga teny izy nahita ny zavatra teo ambaran'ny tenin'Andriamanitra, dia lasa indray izy niazakazaka, nilaza tamin'ny mpianatra ny apôstôliny Jesoa. Petera sy Jaona no nandray an'ilay vaovao avy any amin'ny Maria Magdalena, niazakazaka indray, nandeha nakeny amin'ny fasana izy roa lahy ireo. Rehefa tonga teo nahita ny zavatra nitranga ihany koa. Rehefa vita ny fijerijerena ny zavatra tao amin'ny fasana, niverina nody izy roa lahy reo. Azakazaka, olona misahotaka vao maraimbe. Zany no hita teo amin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro vanim-potoana ny Paska voalohany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristiana zany. Zavatra anankiroa lehibe izay ho raisitsika ry havana amin'ity tenin'Andriamanitra ity, anambarana ny mahazava-dehibe izao fitsanganany Kristy tamin'ny maty izao. Araka nambarantsika teo, misy olona sy karazan'olona maro samihafa izay mifanaretsaka ao anatin'ity maraimbe ity. Misy ny vehivavy, misy ny lehilahy, misy ny mpianatra Kristy, fa ao ambadika eo ihany koa rehefa mijery isika any amin'ny filazantsara hafa, dia misy an'ireo miaramila izay niambina teo amin'ny fasana, kanefa tsy nahavita na inona na inona rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompony. Zavatra anankiray voalohany izay asongadiny tenin'Andriamanitra tao amin'izao fitsanganany Kristy tamin'ny maty izao dia ity: misy olona izay mitsangana mandehandeha mifanaretsaka amin'ny vanim-potoana ny Paska io mba hizara lainga sy fahafatesana. Misy olona mitsangana mifanaretsaka sy mandehandeha mba hizara lainga sy fahafatesana. Raha miverina kely any amin'izay fitantarany ny Matio ny amin'ny tsanganany Kristy tamin'ny maty isika, rehefa nisokatra ny fasana, nisan'ilay anjely ny resaka tamin'ireo vehivavy tonga teo amin'ny fasana, ireo miaramila kosa lasa nandeha nitsaoka ary nandeha nanatona ny lohan'ny mpisorona. Zany no ambarany tenin'Andriamanitra ny amin'ny filazantsara ny soatan'ny Matio hoe tena zao ange zavatra nitranga tao e. Dia hoe ilay lohan'ny mpisorona manao hoe aza milazalaza an'izany nareo, fa izavatra lazainareo dia ity: tonga ny mpianatry Jesoa io nangalatra ny faty dia nety nandeha nitsaoka. Ity misy vola be no nanambazana an'ireo miaramila ireo mba handanga, ary niala aveo zareo dia nampiely langa tao amin'ny fotoana ny Paska, ny fotoana izay nitsangana ny Kristy tamin'ny maty. Dia nisy zava-doza nitranga teo anivon'ny fiarahamonina, fa langa no nasainana ely. Ary rehefa milatsika hoe langa dia ao ambadik'izay ny asan'ny maizina, ny asan'ny fahafatesana. Fiarahamonina izay anaparitahana langa sy fahafatesana no fiarahamonina teo amin'ny tsanganany Kristy tamin'ny maty. Fa etsy andan'izay kosa dia misy fitsanganana, misy fijoroana
izay notanterahan'andriamanitra amin'ny alalany nananganany an' jesosy kristy zanany zao voalaza eo amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20 rehefa niseho tamin'ireo vehivavy ny anjely dia nilaza aminy hoe mandehana ianareo dia avonjeo any Galilia. Zany nambaran'ny anjely hafatra nampitondrainy Jesosy andrareo any ianareo ny miaona aminy. Nitsangana tamin'ny maty ny tompo eo amin'ilay Jaona 20 ny andininy 5 dia zao nambaran'ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Tsy maintsy. Ninona mety ho karazana lainga sy fahafatesana afafin'ny olona zao tontolo zao tsy mahasakana an'ilay filazany tsara nitsangana ny Kristy tamin'ny maty izany asany maizina izany. Tsy maintsy nitsangana amin'ny maty ny tompo. Amin'ny teny grika moa ny hoe nitsangana amin'ny maty dia anistemi. Ao anatin'io teny hoe anistemi io misy hevitra maro be fa ny anakiroa monja no asongadintsika amin'ny teny io ity. Ny hevitra anankiray lehibe ny hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia zao nomena hery izy hitsangana mba hahazony indray manangana amin'ny maty rehefa avy eo. Nomena hery Jesosy zanak'Andriamanitra izay maty ny solo eloka atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Nomen'Andriamanitra hery sy aina vaovao izy nitsangana tamin'ny maty ny tompo mba hahazony manangana atsika amin'ny maty indray. Zany lay vaovao mahafaly lehibe azo antoka ny fitsangana atsika amin'ny maty. Zay ny hevitra anankiray voalohany. Fa ny hevitra anankiray faharoa ny lay atao hoe anistemi dia tsy inona akory fa izao rehefa nitsangana amin'ny maty Jesosy Kristy dia angoniny mba ho antoko iray ho lasa firenena masina, ho lasa fantsaka pisorona ireo rehetra zay mino azy ka ho lasa firenena vaovao tanteraka. Ary tsy vitan'izay ihany fa ao anatin'io lay hoe anistemi Andriamanitra manangana amin'ny Jesosy amin'ny maty io dia misy hevitra manao hoe angoniny ilay vahoaka zay mino azy dia izy no mamaha anazy amin'ny sakafo mahavelona. Tsy hoe nitsangana tamin'ny maty fotsiny ny tompo fa izy no miantoka ny fahavelomana zay rehetra mino azy. Ary rehefa milaza an'izay hoe fahavelomana izay tafiditra ao anatin'ny sakafo. Pasika ity anio ity izany tsy nikarakara sakafo mba hahavelona fa mihoatra lavitra aloha ilay sakafony nofo no nomaniny tompo antsika sakafony fanahy izay mitondra atsika koa mankany amin'ny fiainana mandrakizay zay efa nomaniny Jesosy Kristy ho antsika. Rehefa malala amin'ny tompo afatra lehibe izany omeny tenin'Andriamanitra antsika izany amin'ny teny io ity. Nomen'Andriamanitra hery Jesosy mba hitsangana amin'ny maty ary manome hery antsika ihany koa izy mba azotsika mitsangana amin'ny maty ka mandresy ny asany maizina sy ny lainga izay manjaka eo anivon'izao tontolo izao. Kanefa ao anatin'izany dia miaraka miombona isika ary miara-mandeha amin'ny fanarahan-dia amin'ny Jesosy Kristy satria isika ilay firenena vaovao natsangan'Andriamanitra mba ho vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra irerianene ny voninahitra. Amen.
iainanay sy velomanay indray amin'izao paska 2022 izao. Nampatsiahivanao anay Andriamanitra fa na misy olona mitsangana sy mifanaretsaka mba hizara lainga aza. Dia indro kosa ianao Andriamanitra naneho ny herinao ary naniraka olona mba hilaza fahavelomana ho anay. Ary misaotra anao izay noho ny amin'i Jesosy Kristy izay natsanganao mba hahafahana manangana anay izay maty ary azo antoka ny fananganana anay na dia amin'izao andro ankehitriny izao ary. Misaotra anao izay noho ny amin'i Jesosy Kristy izay natsanganao tamin'ny maty mba hanangana anay ho firenena masina ka hiantoka ny fahaveloman'ny mpino tsy amin'ny ara-nofy ihany fa indrindra amin'ny ara-panahy indrindra koa. Misaotra anao izay Andriamanitra satria fantatray ary azonay antoka ankehitriny fa Andriamanitra velona ny Andriamanitray. Andriamanitra afaka mamelona ny Andriamanitray ary afaka hanangana izay maty amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana sy ny fiainana mandrakizay. Mankasitraka indrindra Andriamanitra fa tsy nandihy foana izao paska 2022 izao izahay raha tsy noho ny ao amin'Andriamanitra izay mampiorina indray maka indray ny finoanay. Ko ny angatahany aminao Andriamanitra dia mba tsy hiverina aminao foana izany teninao izany raha tsy hanome aina vaovao indray, azonay manana fiainam-baovao indray ary izoranay ho amin'ny lalam-baovao indray. Ka raha tsy maintsy hiazakazaka izahay, raha tsy maintsy hifanaretsaka izahay, raha tsy maintsy ho velona sy hiriary izahay noho ny amin'izao paska 2022 izao dia hizara fiainana sy fahavelomana ho an'izao tontolo izao. Dia misaotra indrindra Andriamanitra ny amin'izay fanekenao hanangana anay koa ka tsy hamela ny tongotray angozoozo, tsy hamela ny vatanay mba ho maty ny hanohanana ary indrindra ny fanahinay mba ho voky zava-tsoa avy amin'ny teninao. Mianjanja aminao tokoa mantsy Andriamanitra ny hamafy ny fiainana ankehitriny, ny amin'izay mety ho fahasarotana amin'ny endrika samihafa, ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana, ny ady sy izay rehetra mety mifandraika amin'izany. Fantatrao ny andavanandrom-piainanay ary mianjaanja eo anatrianao izay mety mampitanondrika sy mahakivy ny mpanomponao. Fa rehefa nandre ny teninao izay Andriamanitra dia mitraka, mijoro, mandeha hitory ny filazantsara ny fahavelomana izay efa novelominao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia mivavaka aminao ary izay ankehitriny mba hieveranao sy tsonjovanao ny fiainan'ny olonao tsirairay avy, ampandroinao fahalemana ny tany, anokisanao zavatsoka tonga ny atsoron-java-mahory. Fa indrindra Tompo ampiorenanao ny finoanay ka na misy aza ireo izay mamafy lainga, manozongozona ny finoana, mampiely fampianarany diso, efa tsara orinao aminao izahay. Ary raha nisaorana ianao koa ankehitriny ny amin'izay anekenay mba ho toloranao fahendrena, anohizanay ny azakazaka masina indraika hitorianay ny filazantsaranao manerina ty nosy Madagasikara ity. Ary raha ny filazantsaranao izany any hanova ny tantaram-piainan'ny olona tsirairay avy, hanova ny fiainan'ny fiarahamonina ary hanova ny fiainan'ny firenenay. Fa rehefa vonto filazantsara i Madagasikara dia afaka hanapariky izany manerana izao tontolo izao koa izahay. Dia ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ilay fa maty izy sy nitsangana tamin'ny maty. Dia misaotra anao izay Andriamanitra fa raha hamakivaky herinandro vaovao, hamakivaky fiainana vaovao, dia fantatray fa hiara-mandeha aminay ianao. Dia tahio ny fiainan'ny olonao tsirairay avy izay mandihy izao paska izao, izay manjoy izao fanompom-pivavahana izao. Ampaherezo Andriamanitra, ampitrakao Andriamanitra, tafio hery sy tanjaka ary fahasalaman'Andriamanitra, ary aoka ny fanenao masina hitoetra manan-kery aty anatinay tsirairay avy. Dia mivavaka izahay ho amin'ny asan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny amin'izay rehetra mety ho endriky ny fampandehanana ny asanao, ny fitoriana ny filazantsaranao, ny fanatanterahana ny asa sosialy, ny fitsonjovana ny vahoaka, fa indrindra ny fampiorenana ny finoana. Dia mivavaka izahay nitahinao ny filohan'ny Braony mpiandraikitra foibe,
ny birao mpiara-miasa aminy, ireo mpanatanteraka, tarian'ny sekretera jeneraly, ireo président synodaly, ny mpitandrina isam-pitandremana, mba ny fanahy ny fahendrena avy aminao, nitarika ny tsirairay avy ka ahafahana mbola mitorza ny filazantsaranao izany. Dia taio araka ny fombanao ny kristiana rehetra tsy hakanavaka, mba azo zay sahaza ho azy tsirairay avy. Ary dia mivavaka izahay ho amin'ny asa rehetra imasoanay, entinay ambavaka manokan'Andriamanitro, ny atrehana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe manomboka ny alarobia ho avy zao. Ary satria ianao ny fiangonana, ianao no efa nanangana ary ianao no efa nampandresy azy, dia hainao Andriamanitra ny mampijoro izany fiangonana izany. Ka zay mety ho lainga rehetra afafy ny Satana, zay mety ho zana-tsipika alefan'ilay ratsy, dia mba tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'izany fivoriana masina izany, ary azona iantoka fa tsy ho aroarona faharatsiana izany. Mivavaka izahay nitantananao ireo mpiandraikitra foibe tsirairay avy, miainga any amin'ny isam-pitandremana, any amin'ny isaky ny synodam-paritany, manerana ty nosin-drazana ity, ary hatrany ampitan-dranomasina. Ary dia efa hialoavanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny fanahy ny fahendrena hiatrehan'izany fivoriana izany. Mivavaka ihany koa izay Andriamanitra ho an'ny kristiana rehetra tsy hakanavaka, ampiombona ny feonay hivavaka ho an'izany fivoriana izany. Fa mivavaka ihany koa anefa izahay ho an'ny fiainany ty Madagasikara malalana ity, mba hankalasa ao anatin'ny fandriampahalemana izao Pasika 2022 izao, ka mba ho Pasika hitaona ny vahoaka malagasy rehetra ao aminao Jesosy Kristy ane izany, antoka azonay fandresena ary ampandresy koa ny fiainan'ny firenenay. Dia mivavaka izahay ho an'ny filoham-pirenena, ny prime ministre, ireo minisitra sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra hatramin'ny filohan'ny fokontany, mba hiasanao amin'ny alalan'ny fanahy-masina koa ka atsiaro ny asarobidiny fandresena ny tanterahanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ianao ny tany fiainan'ny firenenay. Fa mivavaka koa izahay ampandry fahalemana ny toerana misy anay tsirairay avy, ary dia ianao Andriamanitra nitahiry izay tsara indrindra ho anay, mba hahatonga anay ahatsiaro ny fiainam-baovao izay niraisinay tamin'izao Pasika 2022 izao. Dia ny olonao tsirairay avy manana ny etaeta sy ny faniriana tiana entiny ho anatrehanao amin'izao Pasika izao, enoy Andriamanitro ka mba havaleo ny vavaka ataonay manginy eo anatrehanao. Dia mianta aminao izay Andriamanitra, sitrano eny marary, ampaherezo ny manamanjo, mevaolana ireo izay tojo olana, ary ny faniriana rehetra fantatrao fa mahasoanay, na ny tonononay na tsy voatononay, dia tanterao aminay araka ny haben'ny famindramponao. Ary dia minsy matoky izahay, fa na tsy nivavaka ary izahay, efa malala izay tsara indrindra ho anay ianao. Fifaliana ho anay ary, mampiombona amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny lanitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao hoe tia tany takiny any lanitra. Eo ny amiziana saza ho anay, fa mamelana ekay, tahaka namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy nyery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny ary amin'izao Pasika 2022 izao ry havana, dia andeha mafy sy hanambara indray ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika. Aoka hiara-mitsangana isika. Hanambara ny finoantsika isika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tompontsika, izay nitompitoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka manivilitsiny, nijara lapoka kontrolato, tolorona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka ny alevo, mininana ka ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny many tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao any an-danitra, mipetraka avalan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any aviliny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana ny olona masina, ny famelan-kelika, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hiara-mipetraka ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny liturjia-ny asa isika ry havana, dia andre ny vaovao sy ny tsara ho fantatra, ary efa vita izany dia hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika.
amin'izao paska 2024 zao ary dia toy izao no afatra ao antsika kristiana rehetra manerana ny sany FJKM avy amin'ny filohan'ny mpiandraikitra foibe. Afatra paska 2024 mandresy Jesosy mandresy isika fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, izany hika mpandresena feno fiderana an'Andriamanitra izany no hiarabanantsika omen'Andriamanitra izao paska 2024 izao. Mandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy tompontsika ary tsy izy irery ihany no mandresy fampiombonany amin'izany fandreseny izany koa isika. Mandresy Jesosy mandresy isika. Miatrika ny ady amin'ny fahotana sy ny fakapana maro isika, saingy efa resin'i Jesosy zany rehetra izany ka tsy hanaiky andevozin'ny fahotana malaky mahazo sy ny fahazaran-dratsy isika, satria voasoratra hoe fa ny amin'ny nahafatesany dia matiny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Mandresy isika, mandresy Jesosy. Miatrika ady amin'ny Satana sy ny miaramilany isika, saingy efa reny Jesosy ireny rehetrarehetra ireny, ka tonga marina amintsika izay voasoratra hoe fa Andriamanitry ny fiadanana norotoro an'ny Satana faingana eo ambany ny tongotrareo. Mandresy Jesosy, mandresy isika. Miatrika ny ady amin'ny endriny samy hafa eo amin'ny fiainana iombonan'ny terak'olombelona rehetra sy ny maha-kristiana antsika manokana isika, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ko mahereza ry havana ary dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Amin'ny anaran'ny mpitandrina Irako Andriamahasoamy, filohan'ny FJKM. Eo anatrehan'izany ary dia mirary koa mirary ny amin'izay ahafahantsika miaina sy mivelona izany paska fandresena 2024 izany. Araka ny tonom-bavaka izay efa niombonantsika teo ry havana dia hiatrika ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ny FJKM manomboka ny alarobia 20 aprily ho avy izao ka hifarana ny alarobia 17 aprily. Koa dia manainga antsika kristiana rehetra tsy akanavaka hitondra mbavaka izany fivoriana izany mba ahafahantsika miatrika sy manoindray ny fiainam-pandresena eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Dia mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra ary dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ankehitriny ary dia andehana avao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika ka ny sampana sekoly alahady eto amin'nivon'ny fitandremana no anatanteraka ny anjara irany amin'izany. My sin, my cross, my shame, risen again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am crying, you fill my cup. You are my all in all.
telo ambe efapolo sy efajato ka ny anjin'ny faharoa sy ny fahatelo ataontsika mpitsanganana ho fanolorantsika ny tenantsika sy ny drakitra ho an'ny tompo aoka hiara-mitsangana isika. Mitsangana isika riavana miara misaotra an'Andriamanitra lehibe isika malavorary zao fampovavahana izao amby amin'ny famaranana izao fampovavahana izao ary sika ny raha faharoa amby efapolo amby zato ka ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo ny tanterahantsika dia atolotry ny ray aman-drenitsika izay nitondra ny afatr'Andriamanitra teo amintsika ny tsodrano roa amby efapolo amby zato ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo.
tanteraka amintsika rehetra nyriavana ny tsodrano zay tononona amin'ny anarany tompontsika ary andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen. Azo toerana riavana. Ho an'Andriamanitra irerianiny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina